ao anatin'ny tontolo ny fampihavana zay moa afaka atao aloha mandritra ary aoriana amin'ny fifidianana ny fampihavana am-pirenena izay kosa moa no votoatin'ny fanambarana izay nataon'ny FFKM tamin'ity tolakandro ity nilaza ny famporisihana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana moa izy ireo ary ireo mpitarika azy ihany koa. Fanambarana sipoka voalohany nampanantenainy FFKM ny fampihaonany filoha tetezamita ankehitriny sy ny filoham-pirenena telo teo loha. Tsy mbola tanteraka nefa izany noho ny tsy nahatongavany filoha Ravalomanina Marka teto Antananarivo. Nangataka solotena telo mahefa tamin'izy ireo tsirairay avy ny FFKM. Izy ireo no hidinika sy hitondra tolokevitra tamin'ireo sosokevitra izay voangona teny amin'ny CCI sy hanolokevitra amin'ny fihaonany filoha hevitra. Dia tena feno fahavononana amin'ny fitadiavam-baolana ny solotena 12 avy amin'ny roa filoha efatra ary nandatanteraka nidinika tamin'ny fifankatiavana tokoa. Ny afara tamin'ny famolavolana fifanaraha-pihavanana ny fihaonana teny vohipiraisa no nanaovana izany. Natolotra ny FFKM izany fifanaraha-pihavanana izany ary ampitaina amin'ny roa filoha efatra amin'ny alalany ireo filoham-piangonana. Eo am-piandrasana izany dia mbola manohy hatrany ny asa fampihavanana zay efa natombony ny FFKM satria asa maharitra sy mitohy io fampihavanana io. Manamafy etoana fa izany asa fampihavanana izany dia tsy natao hanohitohina na hanelingelina miezaka rehetra atao hampanjariana ny fifidianana eto Madagasikara. Satria mifototra amin'ny vavaka ny asa fampihavanana ataon'ny FFKM dia manentana ny faharitany FFKM rehetra hitarika hatrany ny fiaraha-mivavaka araka ny taridalany ombonana io moa dia fa voasoratra manokana ny amin'izany. Maniry koa raha maniry ny FFKM ny tohizany fanahin'ny fifandeferana sy ny fifankatiavana efa nasen'ireo maro teo amin'ny fihaonana samihafa zay efa natao.